Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asa amin'ny fofeny fifaliana no iarabako atsika menakavy tafahoana eto androany ao anatin'ity fandarana zay amakafakatsika andray andiniatsika ny tena sitrapon'Andriamanitra androany dia resaka hoe izy re olona tsy maintsy misarabady na dia efa mpivavaka ary izy na dia efa mpanompon'Andriamanitra ary izy dia tsy maintsy tratran'le ozina foana na dia efa nandray an' Jesosy ary izy dia tratra foana an'le hoe fanahy mampisarabady fanahy manakorotana tokantrano iza ireo karazana mpivavaka ireo ary tsy afabela mihitsy ary mametraka fanontaniana hoe maninona no efa mpanompon'Andriamanitra maninona no efa mivavaka maninona no efa nandray an' Jesosy efa nidelivrena nefa maninona no mbola tratra ihany amin'ity resaka ozina nay menakavy tsy mety mahazo vady miteraka tsy manambady dia misaraka ampianatra angezabe an'izay resaka izay androany ndao aloha tsika hivavaka misorandrina tompo fa dia menao tompontsondray izay andray ny afatra sy ny teninao andray ny fampianarana avy aminao makasitraka Jesosy manatena fa manakolazaina aminay manakambara aminay anay androany mananjavatra ho tenenina aminay ianao androany makasitraka anao atompo amen. Hoy ny Efesianina toko faefatra andininy fa 7 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana ho an'ny devoly ary hoy ny Petera voalohany toko 5 Petera voalohany toko 5 andininy fa 9 manao hoe mahonona tena ka miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantarareo fa zany fahoriana izany dia manjondra lahanareo rehetra eraka izao tontolo izao toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ireo ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe ny devoly mahonona tena ozy izy ary miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona maninona no misy mpino efa mpanompon'Andriamanitra nefa mbola tratrana fisarapanambadiana ihany mbola mandaitra aminy ihany le ozina fa inona no antony zay ny fanontaniana tsy maintsy valiana androany raha vo ny famatotra tamin'ny devoly ny razambe atsika tany aloha tany ohatra hoe ny dadabe anao na ny ray aman-dreny be rehetrarehetra tany aloha tany nisy fifamatorana tamin'ny Satana raisiko ohatra tsy fantatro mety ohatra hoe nanambady maro ny dadanao dia nanary ny mamanao nanany mamanao koa ohatra napirafy dia nanary ny dadanao dia ao anatin'le tokantrano dadabe anao tany aloha tany na ny ray aman-dreny be tany aloha tany ny fanozina izy mivady ireo ny fanozina dia ary tadidio tsara fa reny ozina vokatry ny teny reny tompoko tena mandaitra reny tena mandaitra reny le olona miteniteny anao reny hoe lehilahy ianao raha atsangana tokantrano vehivavy ianao raha azo vady vehivavy ianao raha tena takitao indrindrandrindra raha ray aman-dreny manao zavatra ohatran'ireny tena grave be reny oziny reny
ozy napetraky ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny dia manana autorité amina zanaka, manana fahefana amina zanaka. Dia ohatra izay koa ny mpivady mifanozonozona satria ny antony zao ianao nareo tsara. Misy fotoana ohatra le mpivady teo ambony pilipitra, teo ambony pilipitra amin'ny fiangonana, dia nanao voady nanatsofoka peratra, nanao voady teo anatren'Andriamanitra. Za tsy hisaraka aminao tsony na oela na oaingana, ianao ny vadiko mandrakizay na boky anakile maina na anantsika na androtsika, dia ianao ny vadiko tanterahako so voady zao eo anatren'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo fanahy masina tao anatreny fiangonana manao an'ity voady tia. Zany ny voady nataon'ny ray aman-dreny be tany aloha. Tampoka teo nefa tsy fantatra zay antony. Dia saraka izy roa mety lavo tao anaty fakapana le rangana le ramatoa tafiditra amin'ny fijangajangana amin'ny famparafesana. Dia saraka dia ny fanozona. Iny ozona le ataon'le lehilahy na ataon'le vehivavy iny mandaitra satria zao ny antony. Zao ny mampandaitra azy. Ilay voady natao teo ambony pilipitra dia voady miaraka amina fanahy, miaraka amina voady eo anatrehana fanahy teo anatren'Andriamanitra, nefa raha vao nyravanao le izy. Le voady zany misy totorona fanahy fa tsy hoe voady fotsiny teo anatrehan'ny fianakaviana na voady teo anatrehan'ny tsy fantatro, fa voady teo ambony pilipitra. Dia misy fanahy zany fanan'Andriamanitra mifamatotra ao anatin'izy ary hitany devoly koa izay zavatra izay. Ka amin'ny fotoana le mpivady misaraka dia misy fanahy koa manararoatra ao anatin'le izy. Tafiditra ny fanana fisara-panambadiana ary fanahany demony ao anatin'le izy. Zany mahatonga an'ireny le any amin'ny raza avoty avy any amin'ny ray aman-dreny le izy nisy fisara-panambadiana zay. Dia iny amin'izay le tazantsika amin'izay fa hoe misy amin'izay zany le taranaka teorina amin'ny sarabady dia mikorotana tokantrano, neny fara amin'ny sarabady, le lahy matoa mikorotana tokantrano, le vavyevy miteraka tsy nanambady, le tsindray nanambady fa efiny telo nanambady, dia le fanotelony zao vadin'olona le hipetrahany ao. Dia ohatra manambady ihany fefa le fahatelo. Dia jerena koa amin'izay le taranaka le te amin'ny zafikely dia manaonao an'izany daholo na ny kozina na ny kozay ohatra misarasarabady daholo. Dia zara raha misy anankiray na anankiroa ho azavaiko aminareo maninona le anankiray sy anankiroa reo no tsy misarabady, ho azavaiko reo avy eo. Fa maninona zany le ambon'le taranaka rehetrarehetra no misarabady daholo, maninona le ambony rehetrarehetra misarabady daholo. Zao ny mahatonga an'izy io raha lasina bavy resahako aloha le anton'le mahatonga an'le misarabady dia avy eo mitsofoka an'le hoe maninona ary a no misy amin'izy ireo ihany tsy misaraka. Zao ny mahatonga an'le misaraka. Le fanahy zany efa nidina avy any ambony, nidina avy any amin'ny ray aman-dreny be avy any ambony, avy any amin'ny dadabe anao, avy any amin'ny ray aman-dreninao, efa ao le fanana fisara-panambadiana. Dia azo sorohana ihany nefa le izy, azo sorohana tsara. Ary ny fomba hisorohana azy dia tsotra, fanolora tena fiaino an'i Jesosy, fanolora tena fiaino an'i Jesosy, ary tena mivavaka. Zay ny hisorohana azy, zay ny fiteboka voalohany, fisorohana ny fisara-panambadiana. Teboka ray faharoa dia ny fitandremana. Izay ny nahatonga ny baiboly miteny eto amin'ity Petera voalohany toko 5:9 mahonona tena ka miambena. Inona ny dikan'le miambena? Mitandrema, mila mailo. Inona ny dikan'ny ten'le hoe miambena, mahonona tena ary miambena? Raha misy lehilahy tonga eo aminao ka milaza aminao fa hakavady ho anao, dia mila ho atsaina ho avy hatrany aloha zao teny zao hoe izahay menakavy misy ozona fisara-panambadiana, izahay menakavy misy ozona misaratsarabady. Ka izy ty lehilahy tonga eo anoloko ty milaza fa ty a, milaza fa hanambady a, milaza fa apiakatra na ho vady, izy ty lehilahy ty. Ny dikan'izay teniko zay dia tsy ny lehilahy rehetrarehetra midemande mariage anao na mody mandohaly kekely dia manolotra peratra ho anao na manome voninkazo ao anao dia olona hanambady anao.
fa mila fatarinao izy satria le ozina efa ao anatinareo menakavy ka sao de io lehilahy mody mandoalika io lehilahy mody ty anao manao je t'aime io mody teny aminao sao de io no itera atonga n'le ozina hiatra aminao ndray afaka 5 taona afaka 3 taona afaka 2 taona sao de io lehilahy io ilay atateraka an'le oziny fisara-panambadiana aminareo menakavy noho izany tsy tokony varina ianao amin'ny bogosité tsy tokony varina ianao amin'le hoe izy manja be na izy manampaizana be na izy manambola be mila miambina izy ty olona mi demande mariage anaty olona manahoana sao de olona efa manana sipa maromaro de zany sipany fanodiminy sao de olona tsy mivavaka fa manao ny adanany sy be revirevy be fa izy fotsiny manambola de entiny ianao vidianana pizza entiny ianao vidianana glace entiny ianao vidianana an'ity sao de mba olona izy olona io mako le olana tonga de jamba fotsiny zany le vehivavy hoe bogosy be manampahaizana be zanaka mpanakarena be alleluia na zanaka mpanakarena zanaka mimpanana or afaka 3 taona 4 taona miteraka 2 ianao nilozany zanaka mimpanana de mametaka fanontaniana ianao mana hoe jesosy efa maninona nefa mivavaka nandray ianao tompotsy mpamonjo ny tenako manokana zay efa nanompo anao zay efa zao ko maninona ny mbola tratrany fisara-panambadiana non nisy zavatra tokony tandremanao tao satria ny devoly efa miambina anareo menakavy ao anatinareo lefa fanahana fisara-panambadiana efa ao anatinareo le fanahana fikorotana tokatrano ary ny devoly efa miambina anao ary rehefa mandefa olona eo anoloanao hoe ty no alefako ty lehilahy ty ampisaraka nyty vehivavy ty afaka ataona vitsivitsy izy de sarabady de andefa nyty lehilahy ty ka raha tsy mangataka ny fitarian'ny tompo ianao ranabavy raha tsy mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ianao rahalahy fa faly fotsiny ny amanjany hoe manjy ito zanaky mimpanana ito manambola ito de tsy maintsy miatra aminao foana le oziny tsy maintsy miatra aminao foana le oziny ary zay na tonga ny boky mipetera ny ilaza mana hoe mahonona tena aloha de miambena fa ny devoly favalinao mandehandeha tahaka ny liona mierina mahonona tena aloha aza maika ho jamba amin'ny fijery aranofo fijeriny zao tontolo zao fijeriny zao tontolo zao hoe ty manja ty tsara tare ty zana manambola ty tsara asa ty zao fa mangataka tsara ny fitarian'ny tompo satria le oziny fisara-panambadiana efa aminareo menakavy le raha mikorina efa aminareo menakavy ary ny devoly efa miandry anao hoe andefasako fandrika io mba hatateraka an'le izy de misy na de fampino ary na de fampanampon'Andriamanitra ary de tratra ihany fa tsy ny olona zao tontolo zao fotsiny ny tratra an'le oziny zany le izy misy amitsika efa voadona-pitiavana de sendrana nisy lehilahy anankiray tsy fantatra ao akory lehilahy anankiray mety efa vadin'olona eo tsy hay io na iza fa de ozy izy ianao isisiako iterahako raha io ataoko zay abevokana amin'io fa rehefa bevoka tsy maintsy manambady ahy io 70 taona zao misy ankizy vavy 70 taona ampitahory ny dadanay io raha tsy manambady de le izy tokoa matahotra le lehilahy de satria nanadala zaza tsy ampy taona de nanambady tsy fidiny nanao vodiondro tsy fidiny nanao mariage tsy fidiny fa afaka 5 taona ny saraka tsy fidiny afaka 5 taona ny fatela amin'ny 20 taona ny razazavavy 20 taona vita ny divorce ny sarabady 20 taona ny sarabady mametra-panotanintsika fa maninona mbola mandaitra tamikany le ozina avy amin'ny ray aman-dreninay le oziny fisara-panambadiananay menakavy maninona ny mbola mandaitra ianao tsy mitandrina Andriamanitra efa namefepetra ao anatin'ny Baiboly
fa ny olona raha mpanompon'Andriamanitra ianao, raha mpino ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia ny olona tokony afaka hakavady ianao dia olona matahotra an'Andriamanitra, olona nandray an' Jesosy Kristy tompo mitovy aminao, olona mpanompon'Andriamanitra mitovy aminao, mitovy saranga amin'ny fanetretena mitovy aminao, mitovy fahamasinana aminao, mitovy amin'ny fanoloran-tenanao, hifampitantana anao any an-danitra. Zany ny olona tokony ho hakavady anao ary tokony ho alainao vady. Fa za efa nahita lehilahy be da be koa fa tsy vehivavy ihany, voafitaky ny vadiny, voafitaky ny vadiny, ary mitomany tena mihitsy ampirafesan'ny vadiny, satria ny vadiny koa sady miasa no mitady vola ny vadiny, manam-bola ny vadiny. Le rahalahy koa manana fa saingy zao samy manana ny azy. Fa nambatambazana ve tsy atao amin'ny madama kely io, inona tsy atao amin'ny madama kely io, atao dolodolo fomba rehetrarehetra zao atao amin'ny madama kely io, fa le madama kely mitoy ihany, mampirafa, mijagajaga, miaina ao anatina adalana. Fa tsy ny vehivavy ihany mitratrarina zany problème zany. Satria ny tena marina rahalahy, tsy ny vehivavy rehetrarehetra hitanao tokony ho alainao vady. Ianao efa manatsapa fa any amin'ny razambe anareo, ny dadanareo mpisaratsara-bady, ny ray aman-dreny dia efa nanao voady ianao, za handray aloha tsy mbo sara-bady zany ahy, za handray aloha tena tiaviko ny vadiko hoe, za handray aloha tsy miditra amin'izany fa efa hitako mihitsy ny fijalinany hoe misaraka dada sy mamy, hitako ny fijaliany dada sy ny fijaliana zanaka tamin'ny dada sy mama nisaraka, noho izany ny zanako ny tsy mba ampijaliako, za handray tsy mba sara-bady. Zany ny ankenotainao rahalahy, gagy ianao aty aoriana fa tratra ihany ianao. Tsotra le antony, le ozina, le raha mikorina fisara-panambadiana efa ao anatinao, nefa ianao koa tsy mbola mitandrina nanambady an'io vehivavy io. Vehivavy tokony manana fanetretena tsara, vehivavy tsy milingilingy no tokony ho alainao, fa niditra ianao tamina vehivavy, tamina lehilahy, dia hitanao am'izay misy problème tratrana olana nitokatranao anatin'ny ambadika zany rehetrarehetra zany. Tratrana olana, tratrana fisara-panambadiana ianao, nitsofoka tamin'ny vehivavy io ianao, fa mametra-panontaniana fa ady ahoana ary, fa inona loatra nefa efa tena nisoroako. Tsy nisoroka ianao, tsy nisoroka ianao, fa jamba ny amanjana, jamba ny bogosité, jamba ny vola ianao. Le fisorohana tiana ho tenenina manko dozy izy ianao hoe anambotambazako be ny vadiko, karakaraiky be ny vadiko, za ndray tsy misaraka zany, nitaoko an'izao ny vadiko am'izay tsy misaraka. Ianao miezaka manambotamby azy, fa saingy le izy le toetra n'le vadinao mihitsy, le devoly mihitsy nefa naniraka olona eo aminao mba hamandrika anao, hamandrika anao. Zay na tonga ny baiboly hoe mitandrema, miambena, mahonona tena. Inona ny dikan'izay? Raha mbola tanora ianao ka mbola tsy nanambady, ka tsapanao amin'izao fotoana izao, tsapanao hoe nareo menakavy le cousin cousine nareo, le misaratsara-bady reny, ny antoanareo le misara-bady, ny dadanareo sy mamanareo koa efa vady faharoa mamanareo io, dia tena efa heninao hoe efa ao anatiny le raha mikorina le fisara-panambadiana ianao. Zao ny afatra ho anao ry tanora malala, manga ta tsara ny fitarian'ny tompo alohan'ny anambadiana, tandreo milatsaka ao anaty fandrika, ao anatin'ny fandriky ny devoly, fa ny devoly fahavalinao mandehandeha taky ny leona mierona mitady zay arapany, ary hitondra lehilahy izy, hitondra vehivavy eo anoloanao izy, amandriana anao, atongavanao, atsatsaranao le tanjony ny fisara-panambadiana. Noho izany tsy ny olona rehetra mody mandoalika, tsy ny olona rehetra manome pizza, tsy ny olona rehetra manome glasy, tsy ny olona rehetra mitondra anao mitsangatsangana, tsy ny olona rehetrarehetra manome peratra volamena kely anao na manome voninkazo anao dia avy amin'Andriamanitra ka hanambady anao. Mila mijery tompo, sao dia fandriky ny devoly ty, fa le raha mikorina amin'ny fisara-panambadiana efa atao anatin'ny menakavy. Sao dia fandriky satany ty lehilahy ty, sao dia fandriky ny devoly ty vehivavy ty. Inona ny asany, inona ny toetrany ty lehilahy ty, sao dia le lehilahy mipelipelika sy le lehilahy reny, ty vehivavy ty sao dia le vehivavy mijilajila reny. Aza maty ny amanjana fotsiny. Zay na tonga amin'ny Efesianina nilaza manao aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Misy zavatra be dia be tokony ho tandremana, ary tsy maintsy tandremana raha vao mitsofoka ao anatin'izany resaka rehetrarehetra.
inona ny mahatonga an'le hoe azay tonga dia tohizako mahatonga an'le hoe maninona amin'izay arany misy olona na dia nisaraka ny ray aman-dreniny nisaraka ny dadabeany nisaraka ny fianakaviana ao anatin'le famille fisara-panambadiana izy maninona no misy olona ray sy roa ary tsy nisaraka tsy nandaitra ave zany le oziny tsy zanykeo kory ny iraritsika tsotra le antony dia mbola io tenin'Andriamanitra io ihany tao anatiny tokoa le ozina tao anatin'le raha mikorina fa sangy zao izy ny ambiny ary nahony tena izy nangataka ny fitarian'ny tompo tsara melohany anambadiny melohany erahany tamin'ny lehilahy ny erahany tamin'ny vehivavy efa fatan'le situation le fianakaviany fatan'le raha mikorina anatin'ny fianakaviany dia izy nangataka tsara ny fitarian'ny tompo ary reny olona ireny mandrakariva dia olona mivavaka olona tena manompon'ny tompo ary olona tena nandray an' Jesosy ary tsy jamba ny bogosité sy jamba ny vola fa nangataka tsara ny fitarian'ny tompo izy hoe tena avy amin'Andriamanitra ve ty ivadiko ty tena olona ara-panahy ve ty ivadiko ty tena olona ara-panahy ve ty lehilahy na vehivavy miaraka amiko mangadabavy aty ka rehefa tena samy olona ara-panahy reo dia tsy anana ny devoly fahefana mitsofoka ao anatin'le izy tsy anana ny devoly fahefana mitsofoka ao anatin'le izy zany eny mila takatsika daholo raha lasena vavy dia zay no mahatonga ianao mijery an'le hoe misy fito mianada izy fa ny 5 mianada misarabady daholo fa ny mpianada ihany sisa no mba milamina tokantrano fa ny sisan'izay le anaky 5 korotana tokantrano dia miteraka tsy manambady dia manambady fanotelony dia misarabady dia ny afaray ny akiray maty tsy nanambady mihitsy dia ny anina fa le mianada kely sisa reo no mba milamina tokantrano misy anakiroa kely eo satria reo anakiroa reo raha remarika anao olona tena mivavaka reo olona tena manompo an'Andriamanitra reo olona tena mifadiny ratsy reo dia jereo ny fiainany fa tena olona miaina amin'ny fahamasinany reo olona nandray an' Jesosy izy mivady reo izy mianada reo dia reo ihany ny tsy tsatry fa le mieritreritra le hoe zay rangatsy mirarana zany e zay tsy miditra amin'izany e zay tsy miditra amin'izany fivavahana zany e zay na tsisy Jesosy ara ny fiainanay mandeha zay na tsy mila an'Andriamanitra ara ny fiainanay mandeha zay aza rebirebena amin'ny fivavahana fa zay ndray manana ny lohanay reny olona tsy tia lala fivavahana reny zany mandrakariva tsy maintsy tratra ny problème io raha vao tsy mivavaka zany reo olo reo raha vao tsy nanompon'ny tompo reo reo dia tsy afaka mandositra an'io zany ny taranaka tsy afaka mandositra an'io ny taranaka raha vao tsy satria izy resaka fanahy resaka herina devoly sy herin'Andriamanitra ka raha vao tsy ao anatinao ny herin'ny fanahy masina ao anatinao ny herin'Andriamanitra dia possible tsisy fomba andosirana ho an'io e tsisy fomba isorohanao an'io na ezaka nambotamba mivadinao ianao na ataonao akoho saosy isan'andro ny loka dia enombo saosy dia enombo ritra dia ataontsika kotleta ny loka dia ovaovaina dia izany ao anatin'ny fona mihitsy ny hoe tambatambazako dia alamiko mihitsy ny tokantranoko dia amboariko ny tokantranoko dia tena hoe tena tsy mitandrina faran'izay mafy ianao mba tsy hatonga an'izay fisara-panambadiana ao anatin'ny tokantrano zay indrisy anefa le izy efa tontolona fanahy efa tafiditra ao anatin'le tokantranonao le fanahy efa tafiditra aminareo mivady le fanahy dia ino mahatonga azy tsy azo sororoana intsony dia ninona zavatra ataonao eo dia tsy voasoroka mihitsy zavatra anankiray ihany ry havana malala satria raha vao resaka fanahy dia tsy maintsy herin'Andriamanitra ihany herin'i Jesosy Kristy tompo herin'ny fanahy masina zany foana no averimberenako miresaka momba an'izany atao hoe délivrance zany tsika sy ny fanafahana nyresaka vavaka ataotsika sy vavaka fanafahana io tsy hoe vavabavaka mandehandeha fahatany fotsiny na vavabavaka manao kilalao raha vao miresaka fanahytsika dia misy rapport de force ao zay rapport de force resaka ina zany fifandanjakery io koa mako anisan'ny fantanina mipetraka amin'ny olona zay paster efa mba mivavaka ihany
maninona le tokatranonay ny tafiditra ihany le ozina de mikorotana zao zay mivady misaraka zao ny tokatranonay rava tsy tatsono inona ny atao pastera de mba efa nanatona mpiandry ihany zay de efa mba nametrahana tanany efa niasana inona ny dikany hoe niasana mba nentina mambavaka malemilemy eo de nanatona pastera nanatona mpanompon'Andriamanitra de niarany toman'ny fokofoko teo nareo topo mamelany eloko ty rahavavy ty de tena mamindrafo aminjaly izy topo de ny feveratsika fa rehefa nanao le vavaka mitara indraina ohatry zany tsika sy ny vavaka ranomasy ohatry zany vavaka mijalijaly kely ohatry zany de zao ny ao atsaitsika hoe ny hainy vavaka Andriamanitra de tokony lamina am'izay de tapaka ny ozina raha lasaina bavy resaka fifandanjakery io manahoana ny herin'le ozina sy ny herin'le fahavalo miazona nareo menakavy manahoana le herin'ny devoly zay miazona nareo anatina korotana tokatrano fisarapanambadiana de manahoana le herim-bavaka entinao le herin'Andriamanitra ao anatinao hiatrehana anan'io le izy anisan'ny vaovao mahafinaritra sy mahafaly ny resako aminao fa efa betsaka koa zay hitako zay rava tokatrano korotana tokatrano fisarapanambadiana fa ao ambadiky ny vavaka ao ambadiky ny délivrance mahafinaritra za tsy miteny 100% fa mba misy mba mahita anao na 70 isanjato na 20 isanjato ny olona délivrenao afaka inona moa no mahatonga an'izay le hoe tsy 100% zany le izy hoa miakina amin'ny hery foana ary tsy herin'ny pasteur tiny tsy herin'ny fiangonana fa ianao le manana ny ozina io voafatika ozina io mba manahoana koa fanoloran-tenanao manahoana ny hery ao anatinao manahoana ny herim-bavaka anananao zany rehetrarehetra zany mikoante tolo daholo ry havana imbedabe any efa mahita olona manatona ana de miresaka amiko pastera zay mihitsy le tratran'le toritenao misy ozony fisarapanambadiany zay menakavy mba délivreo de ny fiheverany reny olo reny hoe vavahana indray mandeha ametratanana indray mandeha izy hoe iny pastera eritira mihitsy rehefa vavaka na indray mandeha efa tena ny délivreny mihitsy zahara nietsika devoly mihitsy ny teny hoe za mihitsy miazona ty manapotika ny tokatrano nietsika devoly mihitsy ony a de ny ao atsaitsika hoe iny vavaka indray mandeha kely iny de amerina ny vadanao manaiky afa misy an'izany misy olona maro mijoro vavolombelona ohatry zany vavahana indray mandeha izy de mivary ny olana de iny de mivarina miverina tokony tokatrano misy zany tsy iny asan'Andriamanitra zany fa za de miteny ny tena azo antoka indrindra de ianao manolo tena ianao tena mivavaka ianao tena mitady an'Andriamanitra ianao tena mandray hery mandray fahefana manapotika androasana devoly reo zay miazo antoka indrindra aza mana tena fametratanan'olona fotsiny ianao raha manantona zavatra anakiroa ny azoko atao aminao ampianatra anao mizara ny toroteno anao zao ny fampianarana tokony anao hiatrehanao an'io ozony fisarapanambadiana io izao ny tenin'Andriamanitra makasika an'io izao ny vavaka tokony atao fanorona lalana no ataon'ny pasteur raha manatona ianao ka mihainy toroteny kompengonina de manoro lalana anao izao ny fomba fivavaka ao izao ny vavaka ataonao izao ny fanolora-tena ataonao manoro lalana anao izao ny herin'Andriamanitra tokony anananao afahanao miatsika an'io fanolora lalana ny faharoa misy herin'Andriamanitra ao anatinao de ny ataon'ny pasteur tina manampitosika anao tsy indriko tsara ndraindray mako mandeha ny resaky ny olona mandehana mihitsy anao makany amin'ny pasteur tina fa pasteur tina mihitsy maharoka an'ity devolinao ty pasteur tina mihitsy ny maharoka an'ity famosaviana mazonao ty maharoka an'ity ozina anareo menakavy ty pasteur tina mihitsy ny mindana makany mety ho diso fanantenana am'izany ianao tena mety ho diso fanantenana za tsy ty mamitapitaka anao azavady
tsy tiako mamitapitaka anao, za tsy manao an'izany, za tsy mpanao mazinoary, za tsy mpanao mazimazy, za tsy mpitaiza olona fa za pasteur mpitoro teny. Ka mety diso fanantenana ianao raha tonga eo amiko ka manantena fotsiny, fa metrako tanany indray mandeha indroa ianao dia ivany olanao, ivany ozonanao, fa nefa ianao tsy vonona n'olo teny, ianao tsy vonona hivavaka, ianao tsy vonona hitady an'Andriamanitra, ianao tsy vonona anaraka toro-hevitra. Tena miangavy anao aza manatona, aza mandany fotoana makany kory fa diso fanantenana ianao. Dia ifanala baraka eo tsika hoe efa nanatona ny pastery tiana mihitsy ny vavaka ho afa tsy hitako izay marina amiko. Ny lasa mifanala baraka sa lasa mety mifanendrinendrika fa loatsy mifanantokantona. Zavatra anankiray ihany ianao tapa-kevitra tena n'olo tena ho an'ny tompo, tena hivavaka dia ny azo ny pasteura atao anao manampitosika anao. Zany ihany ny azo antoka ry havana. Manampitosika anao pasteura mivavaka atao dia ho hitantsika ny vokatra ho ataon'Andriamanitra. Fa na io vadinao efa nandositra 2 taona 3 taona 5 taona, efa nahita an'izany 12 taona izy mivadiny saraka fa mifamerina. Efa nahita an'izany le rangahy efa niteraka taman'olona, le raha matoko efa niteraka taman'olona fa mifamerina. Efa nahita an'izany ozony fisara-panambadiana. Efa nahita ny hoe saraka 5 volana moa efa hita foana zany, saraka heritaona sy tapany efa imbeda betsika maheno vaovao ohatra zany hoe ny saraka dia mifamerina, satria izy resaka rapport de force herin'Andriamanitra. Manahoana ny herin'le ozona mamatotra anao dia manahoana ny herim-bavaka anananao, manahoana ny herina mpanompon'Andriamanitra manampitosika anao. Fa aza mieritreritra hoe mitomany andreo manalo le tongotsy ny tompo, mijaly vavadiko ve saraka izay mivady tompo, lasa mivadiko Jesosy mijaly tompo, jerafisa fijaliko zato ranomaso zany. Dia ne io atrenao kombane io e. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Petera hoe mahonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandeha taky ny livona merina mitady jerapana. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana. Ny zavatra sain'Andriamanitra ataontsika dia toerina le fanahy, potena le fanahy, ravana le fanahy. Fa tsy hoe andana mandrotsaka ranomaso dia mitomany, dia migogogo mitomany mafy ty Jesosy malala, mijaly Jesosy tena lasa vadiko dia mieritreritra ve fa zany ranomasonao zany. Nefa ao anaty komba ianao, ao anatina ady ianao, mitsangana ianao dia mandray hery dia miady, vonona hiadikady, vonona hiadikady. Anohatra ny fanahy anatin'ny razambe anao io, io fanahy mikorinany anatin'ny rahanao io, io rahana fisara-panambadiana mikorinany anaty rahanao, tsy misy afa-tsy vavaka matanjaka. Zany no ilana ny tony délivrance tony. Misy amintsika dia manadroadro, manesoeso, mandrabiraby, mampalahelo ianao rahalahy, mbola tsy miatra aminao marina zany zavatra zany. Mafy angera lasana bavy mahazon'ny olona, mafy ange ny mahazon'ny olona manatona na eo zany, mafy ange mangida ange ny mahazon'ny misy zany lehilahy bonobokon'ozatra be zany tena hoe ohatrany hoe raha mijery azy ianao tena hoe tony ve dia tratrana ozona fisara-pandimy, tony ve dia tratrana ozona bokany trosa, tony ve dia tratrany ozona miakatra zandarima sy fitsarana foana. Mahita lehilahy zany tena mijididiny zany mihitsy ianao manatona anao fa pastera tena tratrana menasy higadra foana pastera, miakatra any amin'ny fitsarana foana isaky mihetsika, amidiny tomobile, amidiny land cruiser, amidiny sprinter pastera, tena bokany trosa mihitsy amin'izao fotoan'izao hoe miakatra any amin'ny banky, potika fidiram-bola nefa lehilahy mijaridina tsara zao. Dia rehefa mijery andreny olona nytozatony ozy ao any atsakany hoe tony olona tony zao mety taloha tena mety tele tsy miraran'Andriamanitra reny fa hoe bogosy glady za matanjaka ka ndraindray tena hitany ndraindray misy amintsika anie zany e. Rehefa matanjaka dia mbola manadroadro, rehefa mbola mba misy vola kely eo posy eo dia manadroadro. Tony ndray le délivrance, tony le olona karamaina, tony le olona mihetsika devoly, tony le olona mijoro vavolombelona mandainga, tony le mpaminany sandoka, tony le mbola tsy miatra aminao le ozony, mbola tsy midonany aminao. Fa betsaka koa zay olona efa hitako zay nanadroadro hitako amin'ny masoko zao, hita amin'ny masoko zao, reny le mbola netiny atao dia misy style eny ambony tomobile dia miavonavona,
fa rehefa manomboka mandady lady am'izay fa rava ny tokantrano rava ny fiainana voan'ny accident zanaka miditra ny aretina miditra ny trosa mandady lady am'izay mandray mandeha bus manomboka hitanao mivareraka am'izay tonga iny am-piangonana ka atsika tsy mandatsa atsika indray tsy mba mandatsa olo zany fa za de miteny aminao fotsiny ianao mieritreritra hoe mbola matanjaka manambola mbola mano de ozy izy ianao hoe tsy miraraha zany zay fa iraraha ianao ndray androany tsy maintsy mila an'Andriamanitra fa misy ny oziny ka io tsy vitany fitarainana tsy vitany ranomasy fa mila mitsaka de toerina ny devoly de miditra tsetra manao délivrance miady am'ireo fanareo io ane anisan'ny zavatra mety mitranga eto koa tsy voatery ozina avy any amin'ny razambe le koa azavaiko tsara tsy voatery ozina avy any amin'ny razambe le fanafisara-panambadiana io fa vokatry ny vava teneninao itsika manko misy fotoana tena manao vava manao zay mampalahelo an'Andriamanitra manao vava mampalahelo an'Andriamanitra ary io fanaon'ny olona rehefa mbola matanjaka izy matanjaka manambola bogosy tsara tare mbola afaka makany andafy de le manao teny manohatra an'Andriamanitra le mirehirere mihitsy ary io zay ny lazaiko anareo hoe rehefa manatona ianao atao délivrance de tsy hoe manatona metratanana fotsiny tsy hoe manatona fotsiny ianao de mitomany fa mila mihainy toroteny satria misy zavatra ibebahanao raha ianao anisan'le nanevateva an'Andriamanitra le manadroadro an'Andriamanitra manambany an'Andriamanitra zavatra anankiray tsy azonao idivirana ary tsy azonao idivirana de tsy maintsy mandohalika ianao mivavaka mitomany mifona no niteniteny foana fanambanina ianao anisan'le mahita olona mpitoroteny amin'ny télé radio reny de le manao vava tena le de misy olona tokoa aminany sandoka teneninao anaovanao vava ratsiratsy misy olona le mpitoroteny pikarama sy le mpitoroteny mpangorokarena reny de tena mety misy olona le mpitoroteny hita hoe tsy Andriamanitra ny antso azy fa resaka voninahitra mpitady laza reny fotsiny karaha reny nitevatevainao tsy maninona mety fa raha mpitovinao daholo de mahita olona ianao le mitoroteny de tsy fantatra hoe iza tsara olona io de avy ianao le manevateva fotsiny le fa zatra le manevateva ary mampalahelo an'Andriamanitra ny fiaoanao sy ny teninao iny de zao hoe ianao zao le mikorotana tokantrano ambany amboniny tsy hitanao tsony zay tany an'le tena rava le fiainana de zany hoany mahatonga na miteny aminao tsy hoe manatona pastera fotsiny ao de io ny lohako pastera de livreo fa mikorotana amin'ny fiainako fa tsy maintsy mila fibebahana zany ary eo le fibebahana raha eo anao nitomany tsy maninona eo amin'le fibebahana iny tompo tena nanota nanao zay tsy nety teo anatrehanao za le nirediredry tsy niteniteny foana fa mamelany eloko ka eo anao no mitomany de mety raha le fibebahana ny ranomasinao mety fa raha hoe hiady amin'ny devoly ianao no hitomany taiza koa nisy olona hiady eo ambony ringa de hitomany taiza koa nisy olona anao karaté reny olona mpanao karaté reny na reny le mpanao catcheur reny napotika ohatrany ahoana raha nitarehany ka bongony na nialany nifiny tsy mitomany zany izy satria combat natapaka raha ny tanany tsy mirotsaka ranomaso zany izy satria combat fa raha ibebaka ianao manenina ianao tamin'ny zavatra nalaoko mivava zavatra tsy nety natao tamin'ny fanimpotsampo natao tamin'ny adalana sy ny fampirafesana natao ka iny ianao nitomany de mety Jesosy mijery ny ranomasonao amin'iny amin'ny fibebahanao fa rehefa anao délivrance aiky combat iady amin'ny devoly sy anapaka oziny ianao tsy ranomasotsony ny ilaina herin'Andriamanitra no ilaina zany rehetrarehetra zany nge mila takatsika daholo le rehefa manao délivrance manao vavaky fa za mampahery anao fa ao ambadika zay afaka ianao ao ambadika zay misy fagaga ao ambadika zay misy fanasitranana ao ambadika ny herim-bavaka misy vahaolana ny tompo anahitatsika ndo hivavaka tsika isotra ny tompo misaotra Jesosy satria nafinaritra indray ny fotoana teto androany nandray ny afatrao nandray ny teninao zany mino zay fa za ny afatrao sy teninao zany de nafana izy manao dingy nandray amin'ny fanomponanao
mino fa raha misy an'ilay tolona hoe tena efa mipotipotehany devoly ny fiainany tokantrano ny ara-bolany indrindraindrindra ny fiainam-panambadiana ao anatiny ao le ozony fisaram-panambadiana tapaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany ho an'ireo zay tena vonany an'olo tena tapaka zany ary tsy maintsy afaka ireo olo ireo misy saotra tompo amen. Zay ngamba ny azo tenenina ngamba androany aloha rapitso idirantsika lalina ny fampianarana mirary soatsika zava-dehibe zay fotoana atsika teto zay araka ny fanambarako zany ry havana ho atsika eto Antananarivo isan'andro zany aloha manao délivrance latsinainy talata alarobia lakamisy anao délivrance eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanaary ao anatin'le fotoam-bavaka amin'ny 12 natao fotoam-bavaka amin'ny 12 atao andreo ny latsinainy talata alarobia lakamisy de manao délivrance ao anatin'iny ametra tanana ny olona tsiraray avy tonga eo ninina mety ozona de mampana tenanao fa mbola manafaka Jesosy. Ny sabotsy koa amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko sabotsy amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomonamboleto misy ny temple de la foi bypass eto Jerusalem Karobato ambany atsimo commune ary eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanaary sy manerana ny trano fivavahana vahaony oloko de anatotosany ty vavaka matanjaka de matanjaka tena faran'izay matanjaka anosehatsika an'ireo ozina sy hery-maizina sy famosaviana na amin'ny arabola na fiainam-panambadiana na aretina araka ny fijoroana vavolobe le fitatsika ireny fa tena maro ny cancer sitrana sy maina eny eo manafaka Jesosy ary mbola tsy mivanerina efa miakatra amina dimension somary mba supérieur kelitsika anao zavatra ny tompo fa de mahereza izany mametraka amin'ny mandram-piona mandram-pitafa veloma vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoroana vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo nandeha tantely izy mba asa